aisan'ny mpianakavy o isakafo re sakafo banahy anio iarahantsika amin'ny pasteur Samsotongana andrasana avy eo amin'ny FJKM avaratsena fanantenana talata volonondry. dia faly miarabantsika indray riavana matratriny apampitaona sarabedy loatra ny tompo atsika dia fifaliana be mihitsy miona aminao indray amin'ity fotoana ity dia hivavaka losika milohan'izany rehetrarehetra zany hivavakantsika riavako sotra tompo hoe ny fotoanao menona eto a mbola afahany mianakavy indray miaraka mamaky miaraka mizara miaraka miai ny teninao ilay hanina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho anao finay rehetra kehitriny ary irao fanahy masina itaridalana anay mba hananay fifaliana nananay fifantohana hananay faharetana manoloana ny teninao ka ny herin'ny teninao anery tompo hanova amin'ny fiainanay dia mitenena tompo fa miai ny mpanomponao noho ny amin'i Jesosy Kristy zokinay alovany mivavakay amen. Ny anjara sakafontsika androany kosa dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko 17 ivakitsika ndiny faraika amin'ny 50 ka hatramin'ny anteniny toko 9 ny anteniny voalohany tapany voalohany vakitsika amin'ny aran Jesosy zany ry olona mafiatoka sady tsy voafora foa sy sofina ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no nataonareo koa iza mpaminany zay tsy ninjehiny razanareo eny novonoany aza izay naminany fiavian'ilay marina ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo dia olona izay nahazo alalana tamin'ny nandaharan'ny anjely azy nefa tsy nakatoy izany anohy nandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidy vazana tamin'izy fa Stefana feno fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadiny ka indray nirodina taminy dia nandroka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitorabato azy ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anila ny tongotry ny zatovy anankiray atao hoe Saoly ary ny olona nitorabato azy Stefana izay niantso hoe ry Jesosy tompo raiso fanahiko dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo aza tao helina ny zao ta izao ary rehefa nilaza izany izy dia nodomandry ary Saoly mba nakasitraka naminao azy koa amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Faly mamerina ny fiarabanantsika rehetra riavako ny amin'ity fotoana amen'ny tompo antsika ity indray afatsika mbola miara-miaina sy velona amin'izao tenin'Andriamanitra izao faly satria mbola velona eny atrapaminjeny eto isika mianakavy sotra ny tompo isika ao anaty vanim-potoana tena mahamay ny fijoroana vavolombelona fotoana tahaka an'izao za ilazanao fa tena vanim-potoana tena mahamay ny amin'ny fijoroana vavolombelona loha hevitra fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia milaza mihitsy hoe miorena amin'ny asa tsara zany fitoriana filazantsara zany asa tsara zany tafika masa zany asa tsara zany fijoroana vavolombelona zany fa ny te andiny tsotra masiteny zao mila fahasahina zany asa tsara zany mila fahasahina vanim-potoana tena ilana fahasahina satria be deabe zao ny fahavalo be deabe ny tsy tia be deabe mipakahala mila fahasahina ny fitoriana amin'ny filazantsara raha mijery nyty tantara ny asan'ny apôstôly toko 17 ity isika dia milaza mihitsy ny amin'ny Stefana izay isany nanampiana ny 12 lahy 7 lahy izy no nanampiana ny 12 lahy araka ny hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ihany zany ny andininy voalohany vakinao hatramin'ny andininy 7 dia mahita ireo 7 lahy zay ny fidina hanampiny ny apôstôly ianao anisan'izany Stefana fa amin'ny ankapobeny dia Stefana ihany ny tenisa izay voasoratra
malaza tamin'izy fito amin'ny rahalahy reo. Ary eto vao omaly Stefana ny voafidy, dia androany Stefana efa mitory filazantsara sahady, efa miatrika ady mamay sahady Stefana amin'ity androany ty. Tena hitantsika eto hoe tena saty Stefana ty, tena na dia azo lazaina mihitsy ary hoe mbola vaovao teo amin'ny apôstôly izy, mbola vaovao satria vao avy nofidiana ho isan'ny apôstôly, dia tena sanjoro vavolombelona. Ity andininy vakitsika raika amby dimapolo ity dia milaza mihitsy hoe nareo ane olona mafiatoka e, nareo ane tsy voafora fosofiny, nareo ane mpamono olona, ary dia tena mpamono olona nareo. Ny olona manana maizy azy ny teo an'lo Stefana, ny olona manana maizy azy satria ny olona tompona ndraiky sa tompona antoka voalohana teo anatria amin'ny fanjakana, teo anatria amin'ny fiangonana, reto olona teo anoloany reto, ny olona manam-pahefana indrindra ny teo anoloany Stefana. Kanefa dia raha lazainy dia nopotsipotsiriny Stefana mihitsy, nopotsipotsiriny mihitsy ny fahotana vitan'izy ireo. E tena mpanotonareo, ary mbola mpanotonareo hatramin'ny androany dia mbola mpanotonareo satria mpaminany maro ny efa vonoinareo. Iza mpaminany na aminany amin'ny Jesosy Kristy no tsy vonoinareo, mpamadika nareo, mpamon'olona ianareo, ary dia mbola mpamon'olona hatramin'ny androany nareo, mpanoto ianareo, mbola fahotanareo. Tena sary avako sa mihitsy za Stefana zany. Mampatsiaro antsika ny any amin'ny bokin'ny testamenta taloha zany, fa tsy vitsy ny amin'ny testamenta taloha nareo mpaminany no sanjoro, na Davida azy, na Davida teo anatria amin'ny fanjakana azy, na Davida teo anatria amin'ny fitondrana azy, dia samy mpaminany nilaza tamin'ny Davida hoe enao mihitsy mpamon'olo, enao mihitsy mpijangajanga, enao mihitsy. Ary dia ozy mihitsy Davida tamin'izany hoe tena tokony hovonoiny zany. Dia hoe zao mpaminay, enao ane zandry mpanjaka, enao zany, enao mihitsy zany, manana fahasahina, mana potsipotsitra ny fahotana. Na tamin'ny andron'i Jesosy Kristy zay fototra sy ivo ny tenin'Andriamanitra, fototra sy ivo ny baibolitsika, fototra sy ivo ny toteny zao, dia lazanao fa zany Jesosy zany tena sa teo anatrian'ny fariseo zany, teo anatrian'ny sadoseo zany, teo anatrian'ny mpanorotana, tonga dia sasa nareo dia fasana amin'ny lalitra fotsiny nareo, loza nareo mpanoran-dalàna, loza nareo mpafariseo, loza nareo, fasana amin'ny lalitra fotsiny nareo. Ny eo avelanareo tsara tarehy mamirapiritra, fa ny ao anatinareo feno taolapaty. Ary na dia hatramin'ity andro ity aza ry avako, zahay lazanao fa tena mila ny fiangonana manana fahasahina no asa tsara Andriamanitra, mila fiangonana tena hijoro vavolombelona Andriamanitra, tena sa Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Zao mihitsy ny tena ilana fiangonana, hanapotsipotsitra ny fahotana, ny fahalemena ny amin'ny fiarahamonina misy atsika. Eny fa na ny vahoaka malagasy, eny fa ny mpitondra fanjakana, na mpitondra fivavahana, na ao anaty fiangonana azy, dia mila fahasahina, mila mijoro sika, tena hoe miorina tsara, miorena tsara, miorina amin'ny asa tsara, tena mijoro tsara, tena sa hijoro vavolombelona, hilazany tsy fahamarinana, hilazany tsy fahamarinana, tsy mety rehetra zay misy eto amin'ny firenentsika. Tsy tokony ho takotakonana zany, tsy tokony ho afafenina zany, ary tokony tsy atahotra, tsy angovotra ny mpitory filazantsara, tokony tsy homenatra ny filazantsara, tokony tsy homenatra mpitory filazantsara. Anna fahasahina tahaka Stefana ito. Hitanao ity Stefana tena sa, tena vonona ijoro, tena sa, ary dia tena laza mpabe maso, tsy miambamba akory izy, na dia fantany azy fa mety efara amin'ny ainy zany, mety efara amin'ny ainy zany, dia tena sa, tsy natahotra izy. Na indray mpitory filazantsara amin'izao taonjato enantsika zao matahotra, mangovotra, mora rahonana, mora tenenina, vao ampitahorina dia tonga dia sa mitory filazantsara. Mametra-panontaniana ihany ilay foko anankiray tany fahatry Tamatavy iny, tany Toamasina iny, no seho ny tantara. Nisy olona anankiray zay tena sa nilaza tamin'ny kristianina, zay olona tsy kristianina io, tena tsy kristianina, no miteny amin'ilay kristianina anankiray tany amin'ny fahatry Toamasina iny hoe tena tokony hijoro nareo kristianina, tena tokony ho sa nareo kristianina, fa nareo kristianina matahotra, nareo kristianina mangovotra, nefa zahay resy lahatra fa ny Andriamanitra reo kristianina ihany no afaka mamonjy ny firenentsika, ny Andriamanitra reo kristianina ihany, tsy kristianina no miteny zany, tokony ho sa hijoro nareo kristianina. Zany ry avako, ary zany isa zay menotompo atsika amin'ity andro ity, tena miorena amin'ny asa tsara, sa mijoro, manana fahasahina tahaka Stefana, hitory ny filazantsara, na dia haningotra ny ainy aza.
fa ity Stefana teany hitanao tsara iry amin'ny andininy fahasivy amin'ny dimapolo iry dia ahitanao kosa ny hoe Stefana tena nametraka ny fiainany, nametraka ny adiny teo anatrehan'Andriamanitra, tena nametraka ny fiainany, nametraka ny ady teo anatrehan'Andriamanitra. Zao lazany hoe Jesosy Tompo raiso fanahiko eto ny heviteny, tsy hoe le raiso fanahiko le maloteny ho faty fotsiny, fa tena hoe mametraka ny fiainany eo anatrehan'Andriamanitra, mametraka ny adiny eo anatrehan'Andriamanitra. Mampatsiaro antsika izany ny testamenta taloha, raha vakinao ny Salamo faraka amin'ny 30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo dia ahitanao Davida zay mametraka ny adiny amin'Andriamanitra, Davida zay mametraka ny fiainany amin'Andriamanitra, ka milaza mihitsy hoe ianao mibatery fialofana, ianao fiarovana, ianao fiarovana, ary dia napetraka tamin'Andriamanitra. Ary amin'ny Salamo fa 250 Salamo fa 250 dia atao mihitsy hoe batery fiarovana mafy hoay ianao, batery fiarovana mafy hoay ianao, ary tsisy marombaka ny eo ampelantanan'Andriamanitra zany Salamo fa 250 zany, na misy lava azy eo amin'ny akavanana, na misy lava azy eo amin'ny akavia, misy arivo lava eo amin'ny akavanana, zay lazanao hijery maso fotony ka hitanao ny amalinany ratsy fanahy, tena hoe apetrao amin'ny tompo ny adinao, apetrao amin'ny tompo fiainao. Mampatsiaro antsika andro Mosesy nitany ranomasina mena zany, Mosesy ane teo amin'ny ranomasina mena tonga le fitenenany malagasy hoe androso maty ray be miemotra maty reny be, androso ranomasina mena zay azo lazaina hoe ranomasina lian-drà, ranomasina mamono, ranomasina mahafatiny dikany hoe ranomasina mena, ranomasina ahitanao amin'ireo karazam-biby zay tsy anao fa tena tonga dia amono, zany le hoe ranomasina mena. Eo rina ndraiky kosa miaramila ny Egyptianina, Farao rombotra no ny fahafatesany zanany latokana, Farao rombotra no ny fahafatesany zanany latokana, miaramila rombotra no ny fahafatesany zanany lamatoa rehetra, mataolo lamatoa rehetra teo aminy, eny hatramin'ny biby fiompiaza, rombotra zany hoe mandroso maty ray be miemotra maty reny be. Fa teo indrindra tenenany tompo tamin'ny Mosesy hoe apetrao amin'ny tompo ny adinao, anao angina fa Jehova ny ado anao, anao angina Jehova hiado anao. Patsiaro antsika izany Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana tena hoe Andriamanitro nahoana dia mafoy ahy ianao, Eli lama sabakitany. Napetraka Jesosy Kristy eo amin'Andriamanitra ny fiainany, napetrany verina mihitsy tena hoe raiso ny fanahy, atolotra anao fanahy, apetrany teo amin'Andriamanitra ny adiny. Amin'ny tiandrany riava, amin'ny tiandrany ity dia te hiteny amiko, te hiteny aminao zany, apetrao amin'ny tompo ny adinao, manana ady mahamay tsika, ary tena ady mahamay ny aditsika, ady tsy moramora, ady tena mahamay amin'izao fotoana zao, adiny fantrana, adiny misary, adiny tsy fisina, adiny valana retina isan-karazany, ady amin'ny fahafatesana. Ary tsika tsy miady amin'io famandrao sotra masina fa miady amin'ny fanaratsy amin'ny rivotra, ady amin'ny devoly, ady amin'ny satana, zay ady mahamay. Ianao miainao indrindra mety hiteny mihitsy ianao hoe za mihitsy zany, tena za mihitsy zany, za mihitsy zany, ary tsisy olona tsy manana ady eto ambony tany na dia ray aza, samy manana ny adiny io, ary dia manana ady daholo tsika menakavy, fa ny aditsika no tsy mitovy, ny aditsika mety tsy hitovy, fa ny ady samy manana ny adiny tsirairay avy, ny ady mety tsy hitovy karazana ady, fa misy ady mahamay ry avako. Ianao zay miainao izy zao tena misy ady mahamay menjady aminao, misy ane tena mana ady amin'ny aretiny, ary dia efa mila ho faty mihitsy, efa miady amin'ny fahafatesana mihitsy, misy efa ady amin'ny fantrany, efa tsy fahitana azy, efa tsisy hohanina mihitsy, efa tena sahirana, misy ady ane zany, ady amin'ny olana maro samihafa, ady ao tokantrano, ady amin'ny vady, ady amin'ny zanaka, ady amin'ny fianakaviana, ady amin'ny fiarahamonina, ady daholo zany. Misy karazana ady efa ady amin'ny fahafatesana, efa mifamingotra manaina, efa amin'ny ainao mihitsy le ady, efa mbi amin'ny aina mihitsy, apetrao amin'ny tompo ny adinao, apetrao amin'ny tompo ny adinao, rehefa tena miatra manaina le ady, apetrao amin'ny tompo. Mahaiza mametraka zany adinao, tahaka ny Stefana, mahaiza mametraka ny adinao, tena apetrao amin'ny tompo zany adinao zany. Fa renao ne tsy mahavita nininne, zany mihitsy le eviteny eto eny, Stefana ne tsy mahavita nininne, Stefana nga afaka nohitra andreo, tsy manana sery anoherana andreo Stefana na dia kely azy. Ny farakelony dia zao napetrany amin'ny tompo ny fanahany, napetrany amin'ny tompo ny ainy, apetrany amin'ny tompo ny zay momba azy, ny adiny, apetrany amin'ny tompo zany. Io ry havako, sotra masy dia milaza mihitsy fa raha tafasaraka amin'ny tompontsika dia tsy mahavita na inona na inona,
raha tafasaraka amin'ny tompo sika tsy mahavita naniny mahaiza mametraka ny fiainanao aza mihevitena hoe ndro soratra masina aza mihevitena ho matanjaka aza mihevitena ho maika ozy ianao hoe za ndray tsy mila an' Jesosy io za ihany io tsy anao ihany io be deabe ny mpisorotoka be deabe mifokasigara tafaresaka amiko de miteny io pastera za ihany io za io rehefa te hiala de miala sy rehefa tsy te hiala de tsy mbola miala fa io za ihany io fa za milaza reny tsy marina zany tsy anao ihany io ary tsy mahavita na inona ianao fa reny olona milaza hoe za ihany io reny tsy afaka zany misy any efa tsy mifokasikara efa tsy misorotoka mandritra ny hery-taona roa taona 3 taona verina ihany rehefa avy eo miverina ihany rehefa avy eo fa marina sotra masina hoe raha zanaka manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zany riavako tena mametraka amin'ny fiainana mampatsiara antsika ireo martura marobe teto Madagasikara zany martura marobe zay nitoro filazantsara teto Madagasikara nanana fahasahiny reny martura antsika reny tena sa toro reny tena sa ary na de nampitahorina sy nondrahonana aza de tsy nangininy reny fa sanjoro vavolombelona sany toro reny ary nametraka ny fiainany teo anatrehan'Andriamanitra nametraka ny adiny teo anatrehan'Andriamanitra mampatsiara antsika ilay tantaraka iray bokyny dorana kanefa tsy levana zany izy telo mianaka kely zay efa fatorana topike de nidorana velona mbola miresaka ary de tena mbola mametraka ny fiainany eo anatrehan'Andriamanitra zany mampatsiara antsika ireo martura zay navarina teny ampamarinana zany tena mbola nametraka ny fiainany teo amin'Andriamanitra mampatsiara antsika ny rahasalama martura zany rehefa navoaka teo ambatona akany izy andeha ho le fonina eny vonoina ho le fonina nasina tady ny tenda ny tady ny tongony ohatran'ireny hoe dahalo be reny izy ka miendrika ho volona ho faty nefa ny de tovavy kely ohatrany nampime ihany tam'izany fa zany nametraka ny fiainany teo anatrehan'Andriamanitra nametraka ny fiainany ary hitanao fa rehefa tena nametraka ny fiainany ity mpanompon'Andriamanitra ity Stefana napetraka teo amin'ny fiainany teo amin'Andriamanitra to tsy hita teo aminy ny endrika maloka to tsy hita teo aminy ny endrika kivy to tsy hita teo aminy ny endrika tahotra to tsy hita teo aminy ny endrika matahotra na hoe tesitra na hoe nalahelo tsy hita teo aminy zany zao aza sy tenin'ny Stefana milohan'ny hafatesany tompo aza tao elona ny zao ota izao tompo aza tao elona ny izao ota izao zany hoe Stefana mbola manana fifaliana Stefana manana fanantenana Stefana manana finoana Stefana mamindra fo Stefana mamela heloko ary Stefana mbola mivavaka amin'Andriamanitra ho an'reto mpitora-bato azy reto mivavaka amin'Andriamanitra ho an'reto mpitora-bato azy reto mafy zany riavana ary zany ny olona tena hoe tena feno eo anatrehan'Andriamanitra zany ny olona te feno fanamasina zany olona tena feno fanamasina eo amin'ny ady sarotra zany olona nametraka ny fiainana nametraka ny ady teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy mampahery azy mifanamasina no ao anatiny mifanamasina mampahery azy raha maolombelona zay lazanao fa tsy zany ny teny Stefana tsy zany ny teny Stefana fa mety zao ny maolombelona hoe aza ivy Andriamanitra de tsy hitanao ianao mihitsy Andriamanitra ny mba hamaly izay ataony eo misy sotra masina hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino hoe fa fantatry Andriamanitra ny hamaly zay manisy ratsy ny mpanompony zany ny soratra masina ay Stefana am'izany tsy tokony zany hoe tony teny Stefana hoe ara-tsoratra masina de zao ianao mamaly ny manisy ratsy ny mpanomponao ianao hamaly azy zany fa tsy zany lazay Stefana eto ny olona tena napetraka teo anatrehan'ny tompo nametraka teo anatrehan'ny tompo ny adiny de mahay mamela seloka mahay mamindra fo tahaka an'ilay Andriamanitra ivavahany ihany mamela seloka sy mamindra fo ary mivavaka ho azy natao Stefana mampatsiara antsika an' Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliany zany Jesosy Kristy any efa mifantsika eo ambony hazo fijaliany tanao le jolahy teo an-dany sekilany tonga de ny tsara mihitsy zao hoe de zao rara zao sara zao fa Jesosy Kristy mbola mamela heloka mampatsiatsy aza atao heloka anie zao ota zao mamela ny helo fatsifata azy ataony mamela ny helo fatsifata azy ataony Jesosy Kristy ambony hazo fijaliana mbola mamitra-pihavanana raha vehivavy indro ny zanakao raha lehilahy indro ndrenao Jesosy Kristy ambony hazo fijaliana mbola mamela heloka an'le jolany araka taminy lazaiko marina de marina aminao tokoa anio ny onanao amiko amin'ny paradisa mbola manomana paradisa ho an'ny jolahy Jesosy Kristy ambony hazo fijaliana zany riavako ny olona tena hoe nametraka ny fiainany zany le hoe miady ny ady tsara
tena niadiny ady tsara, rehefa tena manana fahasahina tena miadiny ady tsara ny amin'ny filazantsara ianao, rehefa mahay mametraka ny adinao amin'ny Kristy ianao, mitsofoka Andriamanitra, mitsofoka Andriamanitra, mitsofoka fanahy masina, de hitanao fa mahery ianao, mahery ianao. Ka rehefa mahery ianao, manana fanahy masina ianao, manana fifaliana, manana fanantenana, manana finoana, mahay mamindra fosy mamela heloko azo, tsy mitazona alahelo, tsy mitazona tezerana amin'izay nanisy ratsy ianao. Tena hoe valio soa ny ratsy, ary zany le asa tsara eto hoe miorena amin'ny asa tsara, valio soa amin'ny ratsy. Fa eto koa ne tena ampahiratin'ny tompony masonao, ka tsy mahita afa-tsy ny tsara ianao, tsy mahita afa-tsy tsara ianao. Raha mampatsiaro antsika ireo martyra antsika teto Madagasikara zany, rehefa tena ampahiratin'ny tompony iny masina izy ireo, na de fodorana de efa dorana velona azy izy, mbola manana fifaliana ny fanantenana amin'ny fiainana mandrakizay. Raha salama moa teny an-dalana de sany hira mihitsy hoe hitako ny lala tsara ka izorako, azoko famonjena ka tanako. Zany ny olona tena efa nametraka ny adiny, efa nametraka ny fiainany teo anatrehan'Andriamanitra, misokatra ny masony, mahita ny masony, ary de afaka mijoro vavolombelona zany, afaka mijoro vavolombelona zany, mahita ny famonjen'Andriamanitra, tsy mahita afa-tsy ny tsara, ary de voninahitr'Andriamanitra. Zany hitan'ny Stefana eto, za mahita ny lanitra misokatra, za mahita ny lanitra misokatra hoy Stefana, za mahita ny anjely miakatra simidy hoy Stefana, za mahita ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray hoy Stefana, lanitra misokatra sy ny zanak'olona. Zany ny hitan'ny Stefana. Ry havako, enao anio, enao anio, raha tena miorina tsara amin'ny asa tsara ianao ka mitory ny filazantsara, tena manana fahasahina fa tsy matahotra, enao anio, raha tena mahay mametraka ny fiainanao sy ny adinao amin'Andriamanitra ianao, aza matahotra fa miditra aminao fanahy masina, ary hosokafan'Andriamanitra ny masonao, hosokafan'Andriamanitra ny vavanao, ka tsy ilaza afa-tsy ny teny somafaly, ny famondram-poso famelan-keloko ianao, ary hivavaka ao amin'ny fahavalonao azy. Rehefa sokafan'Andriamanitra ny masonao, sokafa fanahy masina ny masonao, de tsy mahita afa-tsy ny fahatsarana, tsy mahita afa-tsy ny voninahitr'Andriamanitra, ny fitiavan'i Kristy, ny fandresena mihezinezina eo amin'ny tompo ianao. Mpandresy ianao ry havako, satria Andriamanitra mpandresy ny Andriamanitsika, Jesosy Kristy mpandresy ny Andriamanitsika, de tsy mahita afa-tsy ny fandresen'Andriamanitra mihezinezina ianao, tsy mahita afa-tsy zany fandresena zany, ary de feno fifaliana ianao, na de mafy aza ny adinao, na de sarotra ny azinao, apetrao amin'ny tompo io. Fa rehefa apetrao amin'ny tompo io, hosokafan'Andriamanitra, Andriamanitra miady ho anao, Andriamanitra no miady ho anao, de sokafan'Andriamanitra no masonao, ary ahitany fifaliana fiadanana miaraka amin'ny tompo ianao, fiainana mandrakizay nampanantenany Jesosy Kristy ho anao. Mahery zary havako, fa ao aminao sy nakonanao any ny fiadanan'ny tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra tompo ny ampampitona menao anay teto a, mbola nafana ny aina sy vela tamin'ny teninao. Ankehitriny de ny fanahy masina ny tari-dalana anay, ny fanahy masina le hiasa ao anatiny mba tena ananany fahasahina, tsy ho menatra ny filazantsara zay, fa tena hijoro vavolombelona, hitory ny filazantsara, ary de na de miatra manaina azy zany, na de efa miatra manaina azy, hametraka ny adinay eo anatrehanao Jesosy Kristy zay, hametraka ny adinay eo anatrehan'Andriamanitra, de ny fanahy masina hiasa ao anatinay, ka tonga ny ho mpandresy tahaka anao, ary ana fifaliana mahay mamindra fosy mamela heloko, ary indrindra enao anokatra ny masonay mba hitana ny fitiavanao Andriamanitra, ny fandresena mihezinezina miaraka aminao sy ny voninahitrao. Amin'ny anaran'i Jesosy anaovanay mivavakay. Amen. Saotra ny tompo sika riavana ny ampampitona amin'ny tompantsika teto a, ary de makasitraka no koa nanaraka sanakaiky hatramin'ny farany eto ampamaranana, de sitraka indrindra halolotrao hiraka raha izy novokariny atokopira ako fanantenana sampana lehilahy kristianina avy ao amin'ny efitsika mavaratsena fanantenana talata volonondry ao anatsany hira mahafinaritra be zany koa ny ametrahako veloma finaritra ao anao sy ny akonanao amin'ny heriny anio toy izao indray ho aminao any ny fiadanana. Afanani teranao simaneo ni vonina itrao Sorana lazar iray Mbola menao tombona mindray Afanani teranao simaneo ni vonina itrao Azahoanay mandiny tena Ni fautana
faotana efa vitanay de volana minao riray isakanazaira amena vaenena azahoanay maniny tena ny faotana efa vitanay de volana minao riray Mianao fasatetara miandranao ny tomponao izao miandranao menafy sy mitalao ianao zay mbola misalasala miverenenao fasatetara miandranao ny tomponao izao miandranao menafy sy mitalao azahoanay maniny tena ny faotana efa vitanay de volana minao riray isakanazaira amena faendena azahoanay maniny tena ny faotana efa vitanay de volana minao riray nareo teo sakafo panaha androany niarahantsika tamin'ny mpitandrina raha samysotogna nandrasana avy eo amin'ny FJKM avaratsena fanantenana talata ny volonondry